Anio alakamisy fahadimy jona 2024 andro faefatra amin'ny herinandro ny fanahy masina ho fiomanana amin'ny andro pentekosta ary banjinantsika ny loha hevitra hoe izy no tompon'ny fahamarinana sy ny fitsarana araka ny Mika 7 andininy 9 ka hatramin'ny 12. Ny tompon'anjara dia ny fikambanan'ny diakonina sy lolona FDL sy ny sampanasa fitorinan'ny filazantsara AFF. Ny tondran'ny afatra ho antsika dia Andriamatoa Rakototiana fidimanana mpitandrina avy ao amin'ny FJK mandray soro Kristy Fehizoro. Izy ihany koa dia mpiandraikitra foibe FJKM. Miarabanao ray aman-dreny tonga eto aminay fitandremana FJKM isotro fitiavana ary misaotra an'Andriamanitra izay naniraka anao hitory ny filazantsara an'i Jesosy Kristy sy hitondra ny afatry ny tenin'Andriamanitra ho fampirenana ny finoanay. Dia ilay Andriamanitra tompon'ny asany no mbola handrotsaka ny fanahy masina aminao sy ny ankohonanao mba hahafahanareo joro vavolombelona sy hanambara ny hatsaran'ilay Jesosy Kristy tompontsika. Makasitraka indrindra tompoko. Ry havana malala, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy, ary avy amin'ny fanahy fito izay ao anoloan'ny seza fiandrianany, ary avy amin'ny Jesosy Kristy vavolombelona marina sy lamatoa maty ary lehibe ny mpanjaka amin'ny tany. Amen. Andeha hiaritsangantsika hiansiderany anaran'ny tompontsika amin'ny fiaraha-mamaky ny salamo, salamo 470 andininy 7 ka hatramin'ny 10. Amin'ny anaran'ny tompo, ry firenena manomezan'i Jehova, eny manomeza voninahitra sero an'i Jehova, manomezan'i Jehova ny voninahitry ny anarany, mitondra fanatitra ka mankanesy ao kianjana, miankofy eo anatrehan'i Jehova amin'ny fiangona masina, mangovita eo anatrehany tany rehetra. Lazao ao amin'ny jentilisa fa Jehova ny mpanjaka, ary zao rehetra zao voaorina ka tsy hetsika, hitsara ny olona amin'ny fahamarinana izy. Amen.
hivavaka isika. Andriamanitra rainay eo misaotra sy midera ary mankalaza sy manome voninahitra anao izahay fa noho ny fitiavanao anay eo amin'i Jesosy Kristy zanakao, izy ilay tompon'ny fahamarinana sy ny fitsarana, dia natsoinao izahay ary niekenao ny andray anay ato amin'ny tranonao amin'izao takariva izao. Misaotra anao izahay fa mbola miteny sy mananambara aminay hatrany ianao. Jesosy Kristy tomponay eo, Andriamanitra velona sy marina ianao. Ianao ny tompon'ny fahamarinana sy mpitsara tsy mba diso. Mijoro eo anatren'ny antsaranao sy ny fahamasinanao izahay, ary manetry tena sy manambara fa mpanota tsy mendrika izany. Koa manantona anao izahay, mangataka sy mitalao, ary manantena famindram-po sy famelan-keloka avy aminao. Dia samy ho fenona ny fanamasinana anie izahay tonga eto, mba handray sy velona amin'ny teninao, mba hitombony isan'andro amin'ny fitondran-tena araka ny fahamarinanao sy ny fitsaranao. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo sy mpitsara marina no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ary manona ny fiadaman'ny amintsika riavina. Manona koa ny fahasoavana ho anareo ankizy tanora, angatana hitsangana anamira fanampy ny fahasirako lehibe andiny fa raha eo mafanirikora tonga sikatao ny zavatra mana. Vita ny vavaka fa ipetraka ny anatra. Ivavaka isika. Andriamanitra rainay eo rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy indreto izay zanakao, mivonina hiaino ary handray ny teny avy aminao. Ny fanahy masina no aoka hiasa ao anatinay.
amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tantaran'iza moa ny renesitsika omaly. Lazay fa Augustin indray. Tantaran'iza moa renesitrika tany ambany fandriny. Naive. Amty androany ity dia fahalalana ankapobeny indray no hitariana antsika ankizy sy tanora. Amin'ny iraisam-pirenena anio dia andro ikajiana ny tontolo iainana, ka ny voizina amin'izany dia ny hoe tandremo ny fampiasana ny fitaovana vita amin'ny akora plastika. Ohatra hoe manomeza ohatra hoe sachet, tavoahangy, inona koa gourde, inona koa reny fitaovana vita amin'ny plastika reny. Tandremo ny tontolo iainana ary mahaiza mampiasa an'ireny tsara, tsy handoto tontolo iainana. Ny faharoa mbola iraisam-pirenena ihany dia fiarovana ny tontolon'ny rano, ny arena any anaty rano indrindra ny amin'ny jono tsy ara-dalàna. Atao hoe jono tsy ara-dalàna dia ohatra hoe trondro. Ny arato dia misy refiny mihitsy izao ny fenitry ny arato, fa ny sasany ataony an'ilay ohatran'izao dia lasa daholo ny trondro kely rehetra, tsy hisy tsony lany tamingana ny trondro gasy sy ny sisa. Fozahorana mahazo loza. Hoe lany fozahorana. Ny fahatelo tena lafiny tantaram-piangonana. Maro aminareo no mety mahafantatra fa tsy mahatsiaro fa ny 5 jona no nandraisana fanasany tompo voalohany teo amin'ny fiangonana protestanta. Mbola ilay mesy tamin'izany ary tao Ambatona Ganga. Ireo telo ireo no ndeha hojerentsika miaraka amin'ny Mika 7:9. Mika 7:9. Ny tapany voalohany dia nomentsika ho an'ireny tamin'ny fetin'ireny lasa teo, fa avakitsika manontolo izy ho antsika ankizy sy tanora amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: fa izao kosa dia feno hery dia ny fanahin'i Jehovah mba amin'ny rariny sy ny faherezana, mba hanambara amin'ny Jakoba ny helony sy amin'ny Israely ny fahotany. Andriamanitra ny tompon'ny fahamarinana sy ny fitsarana, izany lohahevitra iarahantsika amin'ity takariva ity. Ny mpaminanika dia manambara hoe feno hery izy dia ny fanahin'i Jehovah mba amin'ny rariny sy ny faherezana. Aninona? Hanambara amin'ny Jakoba ny helony sy amin'ny Israely ny fahotany. Raha raisitsika ary zany teny izany ka adikatsika amin'ny fiainantsika ankizy tanora dia azo lazaina hoe aoka feno ny fanahy masina isika. Ahery no ny asan'ny fanahy masina ka hiteny ny fahadisoan'ny olona amin'izy tsy manaja ny tontolo iainana, manarinary fako ety seroa, tsy mahay mampiasa ny zavatra plastika. Teneno ny ao an-trano, avao ny fako plastika dia atokany any fako mety lasa zezika. Efa tsara misy firenena betsaka maneran-tany rehefa eo amin'ny fanariam-pako dia efa mitokana eto ny amin'ny fako plastika fotsiny dia ato ilay fako azahodina. Misy moa dia tsy misy afa-tsy fanariam-pako plastika fa tezaina ny firenena hoe ilay fakonareo any an-trano na hodina voasary, na hodina papay, na hodina mananasy dia tehirizo ataovy zezika any amin'ny anana sy ny vazom-boninkazo-nareo any dia madio ilay tanàna. Feno hery mba amin'ny rariny sy ny faherezana, manana fahasahiana hiteny ny amin'ny tsy mety ho an'ireo tsy mahay mikajy ny tontolo iainana. Tena asa napetrak'Andriamanitra tamintsika any amin'ny Genesis 1 zany ho an'ny olombelona voalohany izy mivady, i Adama sy Madama. Ny zava-maneno zany miteny hoe efa 10 minitra pastera fa janony amin'izay. Ny faharoa
manana fahasahina mba ananatra ny manodidina antsika zay mioty zavatra mialoha ny fotoana. Betsaka ny voankazo eny an-tsena zay hita hoe mbola tsy masaka akory dia efa hotazana ary amidy. Fa torak'izay koa misy trondro tena madinika izay alainy ny mpiarabelona amintsika dia tonga miamahantra tsy mahita ho aratona intsony ny mpanarato. Izay manana fahasahina. Fa raha tsarovana amin'ity an'ity ny 5 jona nandraisana ny fanasany tompo voalohany 470 taona lasy zany hoe tany amin'ny 1:370 470 taona lasa izay dia manana fahasahina mba hiteny amin'ny dada sineny amin'ny zoky efa mpandray fanasany tompo. Dada sineny eo zoky eo miorena tsara efa mpandray fanasany tompo ianareo. Raha mikiliolio izy na manadinidiny tsy manatanteraka ny fanekeny manana fahasahina no ny herin'ny fanahy masina ao anatintsika mba miteny mba mampahery ny ray aman-dreny sy ny zoky ary ianao raha efa mpandray fanasany tompo miorena tsara. Ireo no afatra raha fitinina dia hoe angatao ny fanahy masina mba hananao fahasahina hilaza ny tsy mety ataon'ny olona manoloana ny tontolo iainana. Hilaza ny tsy mety ataon'ny manodidina antsika amin'ny fikajiana ireo arena any an-dranomasina na any an-dranomamy ary ampahery ny mpandray fanasany tompo mba haharitra sy hiorina tsara. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitro arak'izany dia ampio izay ankizy sy tanora mba ho tianao ka omeo anay koa ny fanahy masina. Iarahanay miasa aminao amin'ny rariny sy ny faherezana. Anananay fahasahina hiteny ny tsy mety ataon'ny manodidina anay manomboka ao an-trano naizanaiza ny amin'ny fikajiana ny tontolo iainana. Mba hiteny izay tsy mety ataon'ny manodidina anay momba ny fikarakarana ireo arena any anaty rano ary momba ny fiainam-panahiny manodidina anay. Mpandray fanasany tompo izy ireny mba hampahery azy izay aharetany hatramin'ny farany hiazonany ny fanekena izay koa te handroso amin'ny finoana dia hampaherezo mba ho tonga amin'izany fanompoana mampandray ny fanasany tompo izany araka ny fotoananao Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy no hanonanay ny vavakay. Amen. Vavaka sika ry havana ry Andriamanitra raina izay any an-danitra tompo fahefana rehetra ndreto indray izay faly andre ny teninao izay ana ho an'ny mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Ny teninao koa tompo dia efa nilo ny tongotra sy fanazavana ny lalanay koa mangataka amin'ny fanahinao masina izay hiasa ty anatinay tsirairay avy indrindra ny amin'ny mpanomponao izay tondra ny hafatrao. Ianao ane tompo ametraka ny teny eo am-bavana. Fanahinao masina trano tompo no ampifantoka anay tanteraka amin'ny teninao. Misaotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay vavakay. Amen. Iaraka maky sy hain'ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha. Boky Mika toko 7 andininy 9 ka hatramin'ny 12. Mika toko 7 andininy 9 ka hatramin'ny 12. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'ny tompo. Fa izao kosa dia feno hery dia mifanahin'i Jehova
mba amin'ny rariny sy ny faherezana, mba hanambara amin'ny Jakoba ny elony sy amin'ny Israely ny fahotany. Masina ianareo, menohy izao ry lolony taranaka Jakoba sy ry mpanapaka ny taranaka Israely, dia ianareo izay manao ny rariny no fahavetavetana sy mamadika ny hitsiny rehetra. Dia izay manangana ny Ziona amin'ny fantatsahan-dra sy Jerosalema amin'ny faratsiana. Ny mpifehiny ny tsara azony kolokolo, ary mpisoro mampianatra azony karama, ary mpaminany manao fankatovana azony vola. Nefa Jehova mbola ekinany ihany hoe tsy ato amintsika fa Jehova, tsy hisy lozanjoantsika, koa dia asaina toy ny tambolo Ziona noho ny nataonareo, ary Jerosalema ho tonga korotam-bato, ary ny tendrombohitra misy ny trano dia ho tonga toy ny havoana mifono ala. Ho tohizatsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao filazantsara araka ny Luka toko 1:12 andiny 7 ka hatramin'ny 7:20. Ary ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy toko 1 andiny 7 ka hatramin'ny 1:20. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary hoy izao aminareo, mangatà dia omeny ianareo, mitadiava dia ahita ianareo, dondony dia hovana ianareo. Fa izay rehetra mangataka no mahazo, ary izay mitady no mahita, ary izay mandondona no hovahana. Fa iza moa aminareo izay ray, raha angatahana zanany mofo no hanome azy vato, ary raha angatahany asan-drano no hanome azy menarana ho solon'ny asan-drano, ary raha angatahany atody no hanome azy maingoka. Koa ray anareo, na dia ratsy aza, mahalala hanome zava-tsoa ho an'ny zanakareo, tsy maika va ny ray izay any an-danitra no hanome ny fanahy masina ho an'izay mangataka aminy. Izao jaona, raha lahinareo sy namanareo amin'ny fahoriana ary amin'ny fanjakana sy ny faharetanao amin'ny Jesosy, dia atao amin'nosy atao hoe Patmo noho ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana an'i Jesosy. Voatsindry ny fanahy tamin'ny andron'ny Tompo aho, ka nareo feo mahery teo ivoko toy ny feon'ny trompetra nanao hoe, izay zavatra hitanao dia sorata eo amin'ny boky, ka ampitondray ho an'ny fiangonana 7, dia ho an'ny Efesosy sy Smirna sy Pergamosy sy Tiatira sy Sardisy sy Filadelfia ary Laodikia. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen.
riavana malala rehetra amin'ny tompo tonononao aminareo ny fahasoavana famindram-po fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompo amen. Misaotra ny tompo tsika riavana ny amin'izao fanompona masina azotsika mifanatry tava eto an-tranony izao dia tena mpifaliana no iarabanantsika mpianakavy ny finoana eto amin'ny fitandremana isotro fitiavana ny amin'izay azohona mifampahery amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ao anatin'izao herinandro ny fanahy masina izao dia makasitraka ny amin'izay fanomezanareo anjara ho amin'izao fanompona masina izao fa raisiko tompo-pahasoavana manokana zany hatraminarian'Andriamanitra ny tany sy ny lanitra zao aho zany vo hitory teny eto amin'ity fitandremana isotro fitiavana ity ny lohahevitra izay nomena moa mba hitondrana ny afatr'Andriamanitra amin'ity anio ty dia ny hoe izy ny tompon'ny fahamarinana sy fitsarana araka ny soratra masina voarakitra ao amin'ny ny bokon'ny mpaminany Mika toko 7 ny 19 ka hatramin'ny 20 amin'ny tentsika eo izy ny tompon'ny fahamarinana sy ny fitsarana dia Andriamanitra avy hatrany moa zany ny tiana ho ambara amin'izany ny hoe tompon'ny fahamarinana sy ny fitsarana Andriamanitra ary tena marina zany riavana satria ambara ao amin'ny Salamo 7:20 ny 4:40 fa ny fanjakan'Andriamanitra dia miorina amin'ny rariny sy ny fahamarinana ary ao amin'ny soratra masina rehefa miresaka hoe fahamarinana dia ny fahamarinana eo amin'ny fitsarana ary rehefa miresaka fitsarana dia mitaky fahamarinana mandrakarivo zany eo amin'ny soratra masina manontolo ary aseho fa Andriamanitra ny fahamarinana sy Andriamanitra mpitsara marina ny Andriamanitra ny Baiboly mitsara ny olona araka ny fahamarinana izy ary mitondra ny olona araka ny fahamarinana fa eto amin'ity soratra masina ity riava dia noheverina fa anankiray amin'izay sokajin'olona nandray ositra mba isolo-tenan'Andriamanitra ho irak'Andriamanitra ny mpanjaka ny mpaminany ny mpisorona izay nantenaina mba hampanjaka izany fahamarinana zany eo amin'ny sehatra nanakinana andraikitra tamin'izy ireo tsiraray avy sainge indrisy fa izay nantenaikanirina no indro fa nampivandravandra hoy ny fomba fitenitsika malagasy raha ireo olona zay nandray ositra mba hampanjaka zany fahamarinan'Andriamanitra izany sy hiseho ho mpitondra amin'ny fahamarinana raha ireo zay nantenaina dia indro fa tsy zany no hita na teo amin'ny lafiny ara-politika zany na teo amin'ny lafiny ara-pivavahany zany dia samy namoetra daholo ny mpitondra dia lavy tao anatin'ny fitiavam-bola ny sehatra rehetra nanjakan'ny kolikoly avolenta ary ny mpaminany zay ny raina hitondra marina ny tenin'Andriamanitra dia tsy nanatanteraka zany araka ny tokony ho izy fa ireo zay nahatolotolotra dia ny lambolambony nanona ny fiadanana fa ireo zay tsy mba nahatolotra kosa dia natosy-botanana ary tsy mba nanonana fiadanana akory ary hatramin'ny mpisorona zay nanao fanompoam-pivavahana azy dia nanao zany tamin'ny fitiavam-bola tamin'ny fitiavaka reny tratra ny fahalovana tanteraka lay fiarahamonina tamin'ny andron'ny mpaminany Mika tany amin'ny taonjato 19 talohan'i Jesosy Kristy tany no nitrangany zany ary satria te hampanjaka ny fahamarinany Andriamanitra
mpitsara marina Andriamanitra vokatra zany fahalovanyireo atao hoe lohandohan'ny mpisorona ara-politika ara-pivavahana teo amin'reto vahoaka an'Andriamanitra ireto dia nilatsaka ny didim-pitsarana ary zay ny mampitsara marina azy arakaraky ny ataon'ny olona no hitsaran'Andriamanitra azy dia nilatsaka ny didim-pitsaran'Andriamanitra hitantsika eo amin'ny 9 fahasivy fahafolo faharaiky ambin'ny folo ray faharatsian'ireo lohandohan'ny mpisorona na ara-politika zany na ara-pivavahana dia eo amin'ny 9 faharoambin'ny folo no milatsaka ny didim-pitsaran'Andriamanitra dia hoy ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy koa dia hasaina taon'ny tanimboly ziona noho ny nataonareo ary Jerosalema ho tonga korotam-bato ary ny tenibohitra misy ny trano dia ho tonga toy ny avoana mifono ala zany hoe ilay Jerosalema no lazaina fa hoe tanàna ny fiadanana lasa tsy hita teo zany fiadanana zany fa fangiry fireny fahoriana fantrano zany no ny ainan'ny vahoaka no ireo lohandohan'ny mpisorona zay nantenaina mpanjaka ny fahamarinana ary nantenaina hitsara marina zany hoe hitondra marina any mahasolo tena n'Andriamanitra azy tsy nahatanteraka zany dia indro miatra eo amin'ny tany sy ny firenena ny fitsaran'Andriamanitra ka lay tany natao hoe tondra dronono sy tamotely dia tsy afaka ny sitraka ny fitahiny sy ny fahasoavan'Andriamanitra avy amin'izany raha tohizana nefa ny vakiteny ry havana rehefa mitohy eo amin'ny toko fahefatra fa tsy mijanona eo amin'ny toko fahatelo fotsiny tsika satria raha mijanona eo amin'ny toko fahatelo fotsiny dia maizina no avy fa rehefa vakina ny toko fahefatra na dia zany aza dia misy fanantenana isin'ny mazava isin'ny anjara masoandro raha tahiny ka mibebaka raha tahiny ka mibebaka reo lohandohan'ny mpisorona na ara-politika na ara-pivavahana eny hatramin'ny vahoaka azy ka mba hatanteraka zany fibebahany zany dia ny 9 no teny fanalahidy ao anatin'ity bokin'ny Mika ity indrindra fa eto amin'ity toko fahatelo ity dia hoy ny voalaza amin'ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy fa izao kosa dia feno hery dia ny fanahin'i Jehova mba mindrariny sy ny faherezana mba anambara amin'ny Jakoba ny helony sy amin'ny Israely ny fahotany fa izao kosa dia feno hery zany hoe ny mpaminany Mika zany io ilazana fa hoe tsy nanara-drenirano izy na nanao trandraka amin'ny levina an-tanimena ka nanaraka ny volotany fa nijoro sy nitsangana teo anivon'ny firenena mba ho mpaminany n'Andriamanitra marina hitaonany olona ho amin'ny fibebahana ary veriko ry havana fa ny afatra lehibe ho atsika raisina avy amin'izao soratra masina izao dia ny hoe Andriamanitra tokoa ny tompon'ny fahamarinana sy ny fitsarana ary tia mpanjaka sy ampitoetra zany eto amin'ny firenena izy ka maniraka antsika fiangonana izay mpaminan'Andriamanitra vaovao maniraka antsika fiangonana izay mpaminan'Andriamanitra vaovao tsy ho mpanara-drenirano na hanao trandraka amin'ny levina an-tanimena ka hanaraka ny volotany amin'izay mety ho faharatsiana sy fahalovana
amin'izay mety ho fanekena iaina ao anatin'ny tsy fahamarinana maro samihafa fa mila mijoro isika fiangonana, mila mijoro ho tena mpaminan'Andriamanitra marina tokoa. Fa izao kosa dia feno ery. Aitsika tsara ry havana ny lanjan'io teny kely hoe fa io. Zany hoe mifanohitra tanteraka amin'izay mety ho zavatra mitsanga eo aloha izay tanterahana. Azany ny antony hitaoman'ny tompo antsika te hampanjaka ny fahamarinana, ny rariny, ny hitsiny amin'ny sehatra rehetra. Na eo amin'ny lafiny ara-politika na hatraty am-piangonana zany, te hampanjaka zany ny tompo. Zany hoe te hampitoetra ny fanjakany marina tokoa. Ary sitra ny ahatanteraka ny tonombavaka izay nampianarany Jesosy antsika. Ahoana tsara ilay tonombavaka? Ilay tia-tany taky ny any an-danitra. Ny fanjakan'Andriamanitra ry havana dia fanjakan'ny fahamarinana sy ny fitiavana. Ary hitaomany antsika fiangonana zany mba ho mpaminany, hampanjaka izany fahamarinana sy fitiavana izany eto amin'ny firenena. Ary ianao izay mahatsiaro sy mahatsapa fa hoe feno hery avy amin'ny fanamasina no irahan'ny tompo hitsangana eo amin'io sehatra misy ianao io, na ny ivelan'ny fiangonana na ato anatin'ny fiangonana. Irahan'ny tompo ianao ho mpaminaniny, hijoro, hampitoetra zany fahamarinana, hampanjaka ny rariny sy ny hitsiny zany. Fa irahan'ny tompo koa ianao, afatra faharoa, tena irahan'ny tompo ianao ho mpaminany hanana fahasahiana anambara amin'ny olona ny fahatsoany. Apahany izay efa nambara tamin'ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora teo. Fa ny olona hitoeran'ny fanahin'Andriamanitra dia tsy mahazaka tsy rariny, tsy mahazaka ny tsy fahamarinana, satria ilay fanahy ao anatiny mihitsy dia fanahy ny fahamarinana. Azany no iantson'ny tompo antsika raha. Men'ny tompo antsika ny hery sy ny fahefana. Nasehony zany rehefa naniraka ny apôstôly izy. Men'ny tompo antsika ny hery sy ny fahefana. Meny miaraka amin'izay koa ny fanahy masina mba azahoantsika manambara ny fahotan'ny olona sy ny fahadisony. Ary mila manana fahasahinany amin'izany tsika, na dia tsy moramora ary zany. Ny tenin'i Jesosy Kristy ao amin'ny filazantsara araka ny Matio ny toko 10 manomboka amin'ny andininy 9:10 ka hatrany amin'ny 13 ry havana, dia mampiharihary fa amin'ny fotoana izay hitorinao ny fahamarinana, amin'ny fotoana izay hamotsompotsiranao ny fahadisoana sy ny fahotan'ny olona, dia hanangam-pahavaly koa ianao, ary isy hitsangana ho fahavalinao. Kanefa tokony omeny Jesosy, tokony omeny Jesosy. Dia mba mangataka anao mba hanao etomody ny famakina n'ilay filazantsara araka amin'ny Matio toko 10, mba azahoanao hery eo ambany fitarihan'ny fanahy masina anatanteraka tokoa izay teny teo ambavan'ny mpaminany Mika. Raha tiatsika ny hampanjaka ny fahamarinana, hitoeran'ny rariny sy ny hitsiny,
na etonivon'ny fireneny zany na ato anatin'ny fiangonana dia izao teny teo ambavany mpaminany mika izao koa no tsy maintsy ho eo ambavantsika sy tanterahantsika fa izao kosa dia feno hery dia ny fanahin'i Jehova mba amin'ny rariny sy ny faherezana mba hanambara amin'ny Jakoba ny helony sy amin'ny Israely ny fahotana. Inona no anton'izany ry havana? Ny anton'izany dia ny mba ampodian'Andriamanitra indray ny voninahitra ny firenena tahaka an'izay nampodiny ny voninahitra Jerosalema na dia teo aza zany faratsiana maro samihafa izany. Ry havana malalo amin'ny tompo, izy ny tompon'ny fahamarinana sy fitsarana ary manaiky ho mpanompony Jesosy Kristy isika dia miara-miasa aminy mba hampitoetra izany fahamarinana sy ny fitsarana marina na ny fitondrana marina amin'izay rehetra sehatra misy atsika. Eny natatria anatin'ny fiangonana aza satria mampalahelo ry havana rehefa tena vakianao io Mika 3 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 12 io dia avy ao anatiny mihitsy ny fahalovana, avy ao anatiny fahalovana dia nanjary nahenika tany ivelan'ny fiangonana raha ohatra ka atao hoe ny Israely no fiangonan'Andriamanitra tany amin'ny testamenta taloha. Ry havana malalo amin'ny tompo, andeha ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra isika satria farafaratsiny efa nomeny ny tompo anao zany fanahany zany tamin'ny nanao fambatizanao, na farafaratsiny tamin'ny vanim-potoana anankiray nanapahanao hevitra fa Jesosy Kristy no tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Noho izany aoka izany fanahy masiny zany no hampitsangana atsika mba ahatonga atsika ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra, isehoany zany hoe tena izy ny tompon'ny fahamarinana ary izy no mpitondra marina mba azotsika miainy zany na atao anatin'ny fiangonana na ivelan'ny fiangonana. Amaranana azy ry havana dia hoy nytika teny iombonana eto Madagasikara raha mandika nyty Mika 3 andininy 9 ty amin'ny anaran'i Jesosy. Izao kosa noho ny fanahin'ny tompo dia feno tanjaka sy rary ny arieri-po mba hanambara amin'ny taranaka Jakoba ny helony, eny mba hanambara amin'ny vahoakan'ny Israely ny fahotany. Eto am-pamarinana ry havana dia mangataka anao mba hikipy na dia segondra monja azy mba hanao fanekena indray, fa no ny asa ny fanahy masina dia hitsangana ianao ary hiasa ianao mba hanambara zay zavatra hitanao fa tsy araka ny fahamarinana ary tsy hatahotra ny joro sy hanao ny fahamarinana mba hampanjaka izany ho santatry ny iainantsika ny fanjakan'Andriamanitra na ato anatin'ny fiangonana na eo anivon'ny firenena. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, ho amintsika kosa ny herin'ny fanahy masina, azotsika manatao miteraka izany teny izany. Amen. Hivavaka isika. Tompo ianao tokoa no tompon'ny fahamarinana sy ny fitsarana. Ianao ilay Andriamanitra marina, manaja ny fahamarinana sy ny rariny eo amin'ny fiainanay. Izahay kosa nefa dia tsy mendrika izany fahamarinanao izany, satria na dia isan'ny mpanomponao aza dia indraindray izahay mihitsy
no manaraka izay ataony zao tontolo zao, tsy mba manaiky hijoro ho vavolombelonao, fa indrindra manaraka izay endriky ny tsy fahamarinana sy endriky ny faharatsiana iainany ny nosinay. Ifonanay izany Tompo, fa maniraka anay kosa nefa ianao mba hijoro ho vavolombelonao, tsy hanaradren-drano amin'ny fahalovana sy ny faharatsiana rehetra iainany nosinay, ary dia anitsy sy hanambara ilaza amin'ny fahasahiana ny faharatsiany manodidina anay, fa indrindra izay mety ho endriky ny fahalovana iainan'izy ireo, manoloana ny fanomponanao Andriamanitra, indrindra manoloana ny firenenay. Tao aminao izahay Tompo, ampanjaka ny fahamarinana sy ny fitiavana eto amin'ny firenenay. Tena vonina hijoro ho vavolombelonao izahay. Anaiko mpiara-miasa aminao Andriamanitra ampanjaka izany fahamarinana sy rariny izany, mba tsy ho izahay ao anatin'ny fiangonana indray, na izahay zanakao indray no hiaina ao anatin'ny reny rehetra ireny. Meteza hitarika anay ianao amin'ny alalan'ny fanahy masina, mba azonay maneho ny maha-Andriamanitra tompony fahamarinana sy ny fitsarana marina anao Andriamanitray. Hitsangana izahay ka hiasa hanambarany zavatra tsy marina mba hampanjaka ny fahatsarana, ny fahamarinana, indrindra ny fitiavana ao Andriamanitra eo amin'ny firenenay, ny ankohonanay, ny fiarahamonina misy anay, fa indrindra ny fiangonanao izay ametrahanao anay. Vonina izahay Tompo nefa mangataka ny herin'ny fanahy masina, mba azonay mahatanteraka izany satria olombelona ihany izahay, mora lavo, mora resin'ny Satanany amin'izay fakapanahy maro samihafa. Dia tehirizo izahay mba azonay mijoro tsara ho vavolombelonao, maneho izany fahamarinanao sy fitiavanao Andriamanitra izany. Misaotranao izahay Tompo satria vonina hiasa mandrakariva ty anatinay amin'ny alalan'ny fanahy masina ianao. Misaotranao ihany koa izay ny amin'ny mpanomponao, izay nirahanao hitondra ny hafatra ho anay tamin'ity hariva ity. Raisinay Tompo ny hafatra avy aminao, fa mangataka kosa nefa izahay ho an'ny mpanomponao izay nampitondrainao izany hafatra izany. Ianao no ampahery azy mandrakariva ny amin'ny asa fanompona efa niantsonao sy nifidiananao azy. Ianao no hitahiry ny fanoloran-tenany eo anatrehanao Andriamanitra, hitahiry ny finoany sy ny ankohonany manontolo eo ambany fitarihanao fanahy masina. Dia ianao no androtsaka ny fahasoavanao sy ny fitahianao mandrakariva, azon'izy ireo mijoro ho vavolombelonao amin'ny teny sy ny asa rehetra. Petraka amin'ny ampelantananao Tompo ny fiangonana izay nametrahanao izany mpanomponao izany. Ianao no ampahomby ny fitoriana ny filazantsara tanterahan'ny mpanomponao, mba hisehoany voninahitra ao Andriamanitra. Dia apetraka amin'ny ampelantananao no avy rehetra mbola omenao azy, azony mahatanteraka ny zara fanompona ny antsonao sy ny fitiananao. Mahatoky izay efa hiaraka amin'ny mandrakariva ianao, izay rehetra ihany koa Tompo, ombay ny fitantananao sy ny fitarihanao amin'ny alalan'ny fanahy masina, mba azonay mijoro tsara ho vavolombelonao, aneho ny fahamarinanao sy ny fahamasinanao Andriamanitra, indrindra izara ny fitiavanao amin'ny manodidina anay rehetra. Tafio ny herim-panahy avy aminao izahay, azonay mahatanteraka ny zara fanompona efa niantsonao anay tsirairay avy. Dia tehirizo mandrakariva Tompo ny fiainam-panahinay, mba ho mendrika ny mahazanakao anay. Petraka amin'ny ampelantananao ny fiainanay sy ny ho avy manontolo, ny fitohizan'ny fotoana, ny amin'izay iombonanay rahampitso dia ankilinay sahady eo ampelantananao. Ianao no hitarika anay mandrakariva. Aoriany izao fotoana izao, ianao no mba sy hitarika anay, mba ho tonga soma tsara ny atokantranonay tsirairay avy izahay, ary amantana fifaliana sy fiadanana avy aminao Andriamanitra. Apetraka amin'ny ampelantananao Tompo ny fiainanay izay rehetra heverinao mahasoso mahatsara anay. Tehirizo mandrakariva izahay, ary ny asanao ho tanterahanay rahampitso ankinay sahady eo ampelantananao izany, mba azonay mijoro ho vavolombelonao, indrindra maneho ny voninahitra ao Andriamanitra eo amin'ireo mpiara manompo aminay. Kineo ampelantananao ny fandaminana sy ny fandaharam-potoana rehetra, mba hisehoany ny voninahitra ao Andriamanitra ireny rehetra ireny. Dia tafio ny hery mandrakariva izahay, azonay mahefa ny asa fanomponanao. Ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny vavakay,
ary ampiombonay amin'ilay vavaka nampianariny anay manao hoe rainay izay ny an-danitra ho amasina neny anaranao ho tonga neny fanjakanao atao aneny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra omeo anay anio izay anona saza ao anay ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Andeha sika hiaraka anaiky tsy hanambarany finoantsika araka ny fanankeham-pinoana larana fahaefatra eo am-pitsanganana no anatanterahasika izany. Manambarany finoantsika an' Jesosy Kristy isika dia araka ny tenin'ny Jaona ny mpanao batisa hoe indro ny zanak'ondron'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotany izao tontolo izao sy araka ny nataony Andrea hoe efa nahita ny Mesia izahay sy araka ny teny nataony Natanaely hoe Rabi, ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjakan'ny Israely sy araka ny teny nataony Samaritana hoe tenanay ny nandreka fa izy tokoa ny mpamono izao tontolo izao sy araka ny teny nataony Petera hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona, ianao manana ny teny fiainana mandrakizay ary araka ny tenin'ny Tomasy hoe Tompoko sy Andriamanitro. Amen. Miara-misaotra ny tompo sy heriavana vita soa indray ty alakamisy ao anatin'ny fiomanana Pentekosta ity. Misaotra n'ilay tompony fahamarina sy ny fitsarana no mba tsika nandritra izao fampompivavahana izao. Mankasitraka ny iray aman-drentsika dia ny mpitandrina rakotiana fidimanana miarabanao mpitandrina na vakisehitra tete sotro fitiavana. Misaotra tamin'ny fampianarana mampiorina finoana nentinao ary dia hitalao ny fanahy masiny izahay ny ampomanginanay tsirairay mba hanana fahasahiana hiazona ny fahamarinana amin'ny fiainanay ary hanambara koa ny fahamarinana amin'ny manodidina. Misaotra ny fikambaran-dekona sy ny olona teo amin'ny fitariana, ny sampanasa sa fitoriana ny filazantsara teo amin'ny vavaka sy ny famakina ny soratra masina ary ny mpitandrina amin'ny zadrara teo amin'ny vavaka fangatana. Raha mpitso raha sitrapony tompo dia hitarika antsika ny sampana vokovoko manga sy ny tsantany fitiavana amin'ny loha hevitra manao hoe izy ny tompon'ny fiainana sy ny hoavy araka ny Matio 10:1-12 hatramin'ny 20. Hanolotra ny fampianarana ho antsika ny mpitandrina Rakotondraso Philbert izay président synodaly ao amin'ny Sodaparitany Antananarivo Atsimo laharana 220. Mikasika ny fianam-piangonana ankapobeny ny riavana Rampitso Zoma manomboka amin'ny 9 ora sasany dia ho avy eto ny mpianakavy sy Sodaparitany anatanteraka ny fankasitrahana sy ny fanaovam-beloma ny ray aman-dreny président synodaly teo aloha izay voatendry amin'ny andraikitra hafa. Andro sy fiasana raha teo Rampitso tongava daholo fa aza manao izaho tsy isan'izany. Tandreno ny dekona manomana hoe manavy amin'io fa mila 50 dekona sika hikarakara ny vahoaka an'Andriamanitra ho avy eto. Arak'izany dia amin'ny 9 ora no fahatongavantsika dekona ratratra aoriana indrindra. Ny Pentekosta dia miditra indroa amin'ny 1 ora sasany sy amin'ny 9 ora sasany. Amin'ny 9 ora sasany fantatsika manotrina ireo katekomenina ho raisina ho mpandray fanasan'ny tompo isika. Ary ny alatsinainy ny Pentekosta amafisina ny fandaminana ho an'ireo mety tratra aoriana tamin'ny fangalana ny tapakila indrindra isika katekomenina ao isika voamerany ampanampy tantanazy ireo amafiso amin'ny alalan'ny afatra ny fandaminana rehetra izay rahana amin'ny fiangonana ho fanehoana fiombonanaina amin'ny fiangonana mampandray fanasan'ny tompo vaovao. Hatreo ariavana ny fotoanantsika mamarana isika ny hira fa 7:77 anjiny ny voalohany ry Jesosy Kristy tompo o ampio ny olonao. Faranana amin'ny amen zany ho fanoloran-tena sy ho fanolorana ny fanatitra ary ho fiomanana andray ny tsodrano. Angatantsika ampanajana ny mpitandrina ray aman-dreny nitondra ny afatra nolotra izany tsodrano izany. Mitsangana riavana.
fiadanany jesosy kristy ny fahasoavan'i jesosy kristy tompo ny fiadanan'andriamanitra ray ary ny firaisina avy amin'ny fanahy masina ho aminareo anio sampitso aromaniksi fahasoavana anie ho an'izay rehetra tian'i jesosy kristy tompo amin'ny fitiavana tsy mety levo aoka ipetraka dia samy anao vavaka mangina izy ho an'andriamanitra irery eny ny voninahitra amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary fanahy masina